Fanatatra roapolo teo kosa ny fifanolanana arabarotra ifanovahana tamin'ny alalan'ny fanelanelana teo anivon'ny CAM hatramin'ny taonany foronany dia ny taona 2000 tsy mitsaha-mitombo kosa nefa ny fanamboarana na ihany koa ny firoborobon'ny asa eo anivon'izay vovonana iray izay satria dia tamin'ny taona 2012 indray dia nisy ny fanavaozana teo anivon'ity vovonana iray ity. Mitatitra ny akombavao makasika izay Ravakarandriamanalina eo amin'ny sariny Mamra Samuel. Hatramin'ny taona 2000 ny orenina ny CAM na ny Centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar na ivitoerana misahana ny fanelanelana mahakasika ny fanolanana arabarotra dia miisa 20 ireo fanelanelana notanterahany. Ny firoson'ny orinasa roa mpifanolana amin'ny fanelanelana momba ny fifanolanana arabarotra dia voava ao anatin'ny volana farafatarany raha toka mety maharitra 5 taona izany raha entiny eny anivon'ny fitsarana ny raharaha. Panelanelana eo amin'ny fifanolanana arabarotra miisa 10 mianadahy nahazo fankataovana avy amin'ny CAM no nanaraka fiofanana manokana nentina namafisana orina ny ambaindain'izy ireo nanomboka ny talata teo ary ny farana androany. Tafiditra ao anatin'ny fanavaozana rafitra sy fanatsarana nentina teo anivon'ny CAM izay natomboka tamin'ny taona 2014 moa ity fampiofanana ity. Médiation sy ny arbitrage zany eo fantarana dia zavatra ngeza be. Tsy dia tena nandeha loatra izy io teto amin'ny firenentsika hatramin'izay misy ihany ny aferan'ny médiation na ny arbitrage sasanaky tsy mitovy aloha ny médiation sy ny arbitrage samy manana ny toerana misy azy ireo samy manana ny fomba fanaovana azy eo andeha zavatra natao ireo ary ny zavatra natao zany teto Madagasikara niaraka tamin'ny PNUD niaraka tamin'ny coopération frantsay zany hoe ahoana ny amelomana andray aniremana centre de médiation et d'arbitrage matanjatanjaka ary ho ampiasain'ny olona eto Madagasikara. Tao anatin'izay tetikady izay zany no nametrahany alao hiakina amin'ny chambre de commerce aloha voalohany indrindra ny centre de médiation. Faharoa manarakaraka an'izay alohantsika hiezaka hiforme ametraka olona mahay izany atao médiation zany na izany atao hoe arbitrage. Ny zavatra natao zany tamin'ity herinandro ity dia tao anatin'izay tetikasa tao anatin'izay fampandrosoana ny médiation zany. Ny aloha ity fampiofanana ity dia efa niatrika fiofanana ireo panelanelana ireo tamin'ny volana febroary 2012. Ity fiofanana manokana tamin'ny herinandro ity moa dia nitondrana fampiofanana ihany koa ireo panelanelana mahakasika ny lalàna malagasy nivoaka tamin'ny taona 2012 mahakasika indrindra izay fanelanelana amin'ny fifanolalana eo amin'ny orinasa izay. Ramatoa Miriam Baquet panelanelana momba ny fifanolanana arabarotra iraisam-pirenena sady filoha lefitry ny CAM avy any la Frantsa moa no nisahana ny fampiofanana reto panelanelana malagasy.